faly mifankahita amintsika amin'ny alalan'izao fandarana manokana izao ry mpiainy malala ary manasa antsika rehetra mba hanaraka izao fandarana mamitsika fandarana efa mahazatra antsika izao misy afatra lehibe izay tian'andriamanitra ampitaina amintsika amin'nyity feonantsika ity afatra manandanja ary azo lazaina fa iankina ny fiaina mpivavahana ny fiaina mpinoantsika mihitsy mandritra ny fotoana izay andalovantsika eto amin'n'ity tany ity mitondra ny lohateny manao hoe fiainana manome voninahitra an'andriamanitra zava-dehibe izany loha hevitra izany ary manandanja mihitsy ny amin'ny maha kristianina antsika dia inona no tian'andriamanitra holazaina inona no tian'andriamanitra ambara amin'izany loha hevitra lehibe izany alohan'izany anefa dia asaiko isika rehetra mba hiaraka ivavaka isika raha tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao izahay fa mamindra fo sy miatra ianao rai ny fiadanana rai ny fahasambarana rai ny famonjena koa indro avy manantona anao izahay ary amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'ny alalan'izao afatra sarobidy izao dia vonina anokatra ny fonay mba hiainona ny teninao koa dia mitenena ary fa vonina hiaino anao izay Jesosy malala amin'ny anaranao reryany no anonana izany vavaka izany amen fiainana manome voninahitra an'andriamanitra inona no tian'andriamanitra horesahana amintsika karazam-piainana manao ahoana no tian'andriamanitra hiainantsika olombelona izay tsy iza fa zanak'andriamanitra noharian'andriamanitra isika manko dia noharian'andriamanitra araka ny endrik'andriamanitra noforon'andriamanitra araka ny tareny ka araka ny ao amin'ny genesis 2:4 genesis 2:4 dia zao no ambaran'ny tenin'andriamanitra raha ny fahafantarako azy dia efa haintsika rehetra tsy enjery io andininy io ambaran'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny genesis 2:4 manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka genesis 2:7 mbola toy izany ihany io fanambarana io ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namorona ny azy lahy sy vavy no namorona ny azy zay izany no drafitr'Andriamanitra tamintsika olombelona mitovy endrika amin'Andriamanitra mitovy bika amin'Andriamanitra raha azavaina tsotsotra zany dia tahaka an'izao ny sary anohatra Andriamanitra dia misy maso mitovy amintsika olombelona mitovy aminao misy orona mitovy amiko mitovy aminao misy sofina mitovy amiko mitovy aminao misy vava misy tanana misy tongotra misy fomitempo izany hoe dia tena ny rafibatana ara-pizika zany dia itsika olombelona izay mihitsy Andriamanitra tena olombelona mitovy amintsika Andriamanitra saingy izy Andriamanitra izy mpamorona isika dia ny foronon'Andriamanitra ary ny drafitr'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra dia ny antongantsika menakava olombelona zay ny foronon'Andriamanitra mba hiadana ho sambatra anana filaminana tsy misy tebiteby zay no programan'Andriamanitra tany am-boalohany raha namorona antsika olombelona izy zao manko no voalaza ao amin'ny genesis 2:4 sy ny 7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy genesis 2:7 ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy nanao hoe ny azo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao amin'ny fotoana anafaran'Andriamanitra
any adama io zany dia mbola tsy misy fahafatesana, mbola tsy misy fahoriana, mbola tsy misy fijaliana, mbola tsy misy aina nafoy na raha latsaka. Ka izao eritrereto ane zany hoe tsy nihinana an'ilay voankazo iadama sy eva. Atramitsika miteny zao mitaranaka mifandimby rehetra dia eritrereto hoe tsy tonga teto amin'ity tany ity ny fahafatesana, ny aina atao anatin'ny fiainana sambatra, fiainana miadana isika, ary zany mihitsy no programan'Andriamanitra. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fa 4:20 filazantsara nosoratan'ny Jaona toko voalohany andininy fa 4:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany andalana izany. Izy no ny simpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Io Andriamanitra io zany, Andriamanitra ivavahantsika io dia izy no fototry ny fiainana, izy no fototry ny aina. Ka matoa zany velona eto ambonin'ny tany sika, matoa nateraka ireo ray aman-drenitsika, na matoa misy eto amin'ity tany ity, amin'ny planeta tany ity, dia izao sitrapon'Andriamanitra ny hahavelomantsika. Na ina antony nahatongavantsika teto amin'ity tany ity, na ina antony nahaterahantsika, na tamin'ny fomba manahoana, na tamin'ny fomba manahoana fisintsika matoa tonga eto an-tany isika, dia sitrapon'Andriamanitra. Izy no nisy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Zao koa ny voasoratra ao amin'ny Salamo, andeha vakintsika ny tenin'Andriamanitra. Salamo 9:4 sy ny 5. Salamo 9:4 sy ny 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa ny olona no ahatserovana ho azy, ary ny zanak'olona no amangina ho azy. Efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy. Ny tena programan'Andriamanitra zany ry mpiaino malala dia isika olombelona manam-boninahitra, isika olombelona be voninahitra, tsy miankina amin'ny fananana, na miankina amin'ny voninahitra, na miankina amin'ny fahefana, fa ny programan'Andriamanitra dia ny ahatonga ny olona tsirairay avy manam-boninahitra. Zany no namoronan'Andriamanitra antsika olombelona manam-boninahitra. Tsy tokony hoe olona mihetry voninahitra izany, na olona mahatsiaro tena fa ambany, na olona mahatsiaro tena fa tsy misy vidiny, fa raha izay nataon'Andriamanitra dia olona manam-boninahitra. Nosatroan'Andriamanitra voninahitra ny olombelona tsirairay avy. Raha tafalatsaka tsara ao am-pontsika rehetra izany programan'Andriamanitra eo amin'ny fisintsika tsirairay avy, eo amin'ny fahavelomantsika, eo amin'ny fiainantsika, dia hahatsapa isika fa olona manana tombambidy, manana lanja ambony dia ambony araka ny nanaovan'Andriamanitra azy, ary tokony ho tsapantsika tsirairay avy zany. Aoka rotadidy manomboka androany, aoka hipetraka ao an-tsaintsika fa ny namoronan'Andriamanitra antsika dia mitovy endrika amin'Andriamanitra. Tarehin'Andriamanitra ny tarehintsika, ny rafi-batany ara-pizika ananantsika dia mitovy amin'izay koa Andriamanitra. Ny faharoa dia izao, no arian'Andriamanitra mba olona manana voninahitra lehibe isika, olona manam-boninahitra, manana ny haja ambony dia ambony, ary io voninahitra io dia tsy miankina amin'ny harena tokony hananantsika, tsy miankina amin'ny fahalalana, na ny fahaizana, ny diplôma ananantsika, na ny fahefana. Matetika manko zany no indraindraintsika matetika, satria manam-bola be dia mitombo ny voninahitra, satria manana fahefana be dia ino atao hoe manam-boninahitra, satria manana diplôma na fahaizana be dia be dia iny no voninahitra. Ilaina izany fa eo amin'ny programan'Andriamanitra dia olona manana tombambidy ny olona tsirairay avy. Noho izany ary dia inona no fitondrantena, inona no fiainana, inona no toetra tokony asehontsika manoloana izany voninahitra omen'Andriamanitra antsika izany, manoloana izany tombambidy lehibe ambony dia ambony izay nomen'Andriamanitra antsika izany. Manana programa manokana ho antsika Andriamanitra.
zao no ambara ny tenin'andriamanitra efa nivakitsika atao amin'ny genesis toko fa 2 fa 9 sy fa 7 teo ny baiko any adama andriamanitra ny aminy hoe aza hoanina ny hazo eo ampivoan'ny sa fa misy karazan-kazo be dia be azona hoanina ka raha ohatra ka nona ianao na nona ianao na misy etaeta mety hazo anao de ireo ny karazan-kazo rehetra azona hoanina avokoa karazan-kazo rehetra raha ohatra ka te hinana voankazo mamy ianao ohatra dia iry misy karazana voankazo mamy raha te hinana voankazo misy ranony ianao de iry misy karazana voankazo misy rano azonao hoanina avokoa fa izao misy anankiray dia ny anarana izy io fahalalana ny tsara sy ny ratsy io no azo hoanina aza hoanina fa amin'ny fotoana zay hinananao azy dia maty tokoa ianao nanome fepetra zany andriamanitra nanome baiko andriamanitra nanome didy andriamanitra ka ny fanarahana an'io baiko sy didin'andriamanitra io no tsy ambaratelin'ny fahombiazana io no tsy ambaratelin'ny fandresena eo amin'ny lafim-piainana rehetra andeo mariantsika kely ny fanambarany tenin'andriamanitra fa izao nomen'andriamanitra voninahitra nataony mitovy aminy aloha i adama sy eva le olombelona voalohany mitovy endrika amin'andriamanitra araky ny taren'andriamanitra rehefa tsapan'izy mivady izay lanja lehibe amin'ny mahazanak'andriamanitra amin'ny manoforonon'andriamanitra azy izay de izay vao nomen'andriamanitra azy ny baiko hoe aza hoanina ka izao tsy hotomombana mihitsy ny fanarahana ny baikon'andriamanitra tsy hotomombana mihitsy ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra rehetra raha tsy tsapa ny olombelona tsiraray avy tsapako tsapanao fa isika de noforonon'andriamanitra araky ny endrik'andriamanitra zanak'andriamanitra isika fa rehefa tafapetraka izay fotokevitra lehibe izay ianao de zanak'andriamanitra manana tombamidy ambony de ambony manana lanja ambony de ambony dia moramora ho azy ny manaraka ny baikon'andriamanitra ka io baikon'andriamanitra io zany le atao hoe fiainana manome voninahitra an'andriamanitra hatrany amin'ny fanomboan'ny soratra masina hatramin'ny genesisy ka hatrany amin'ny bokyny apokalipsy dia mitoetra foana izany tenin'andriamanitra izany misy andalanteny be dehibe ao amin'ny soratra masina ao maneho fandrarana maneho taridalana mahomby avy amin'andriamanitra raha tsy jerytsika ohatra ao amin'ny deuteronomia toko fa 7 deuteronomia toko fa 7 antenga jerena ny soratra masina deuteronomia toko fa 7 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany dia misy taridalana be dehibe zay omen'andriamanitra ny zanany misy taridalana be dehibe izay omen'andriamanitra antsika tsiraray avy satria zanak'andriamanitra isika hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe raha miaino tsara ny feon'i jehovahandriamanitra ho ianao dia ataoko aminao avokoa izao soa fanambinana rehetra izao ny tao hoe fiainana manome voninahitra an'andriamanitra izany dia fiainana manaraka ny taridalana avy amin'andriamanitra fiainana manaraka ny baikon'andriamanitra io zany lay atao hoe faononantena no ny toe-javatra rehetra zay tediavin'andriamanitra amintsika zao ny voasoratra ao amin'ny tesaloniana voalohany toko fa 5:7 aitsika rehetra tsenjery raha ny fahafantarako azy tesaloniana voalohany toko fa 5:7 rehefa hitantsika dia hovankina amin'ny anaran'i jesosy tesaloniana voalohany toko fa 5:7 manao hoe mivavah ka aza mitsahatra mivavah ka aza mitsahatra zany ilay fiainana manome voninahitra an'andriamanitra fiainana voatokana ho an'andriamanitra ao anatin'ny vavaka no ahafahantsika mifandray amin'andriamanitra anatin'ny vavaka no ahafahantsika mahalala ny sitrapon'andriamanitra sy ny fiainona ny tenin'andriamanitra koa ny fiainana manome voninahitra an'andriamanitra izany dia ny fahatsapahana fa isika de zanak'andriamanitra olona manamboninahitra no arian'andriamanitra mitovy amin'ny endrik'andriamanitra ary mitondra tena tahaka ilay zanak'andriamanitra manahaka ny fomba an'andriamanitra manahaka ny toetra an'andriamanitra ka ny taridalana rehetra omen'ilay mpahary izay no fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika
move tsy tokony ho zany tokony fomba fiainantsika ary zany no irariana mba hiaina ntsika tsiraray avy mandritra ny fotoana rehetra izay andalovantsika eo amin'n'ity tany nomen'andriamanitra antsika ity hivavaka isika tompoko tombo tsara o misaotranao zahay fa nomenao afatra sarobidy nampatsiaivonao anay tamin'n'ity fionanay ity fa manana tomba ambidy ambony izay satria olona no arianao zanakao ankehitriny tompo dia manapa-kevitra anolotra ny fiainana ho anao ka ny fiainanay rehetra dia hitovy amin'ny fiainany lanitra ny fomba fiteny ny fomba fiakanjo ny fomba fisakafo dia fiainana manome voninahitra anao terizo amin'izany hatramin'ny farany izay andriamanitra ary arovo satria zanaka ho tononona amin'ny anaranao jesosy izany vavaka izany amen Milaza tena ty miandrandrano duri Fuaizi fuai ni funao fa izi tundra fiainana vavao Valuni antsuni resuni tanani wanao ni fitavani
zay fazoko koana misy ororo ny paradisy fatazako mizotra ao fambiazana fandaharana anankiray natokana ho an'ny tanora raha inao amin'ny dian'io ity ato anatin'ny fiarahantsika natokana ho an'ny tanora nahoana moa satria ireo tanora ireo dia manana ny fiainany manokana ihany koa izy ireo raha tsy resaka hoe ny olany iresaka hoe nofinofiny iresaka ihany koa mety ny fiainam-pitiavana mihitsy aza sy ny maro hafa izay tsy voatanisa ary izay ny antony izy n'izao fandaharana izao anasitsika dinidinika izay hitondrana sy hitarihana ny tanora ho amin'izay fombiazana izay anasana tanora na ty fikambanana anasana tanora nivon'ny sekoly anasana tanora eo anivon'ny fiarahamonina ary mety ho lasa lavitra mihoatra n'izany ihany koa aza fa ho amin'ity anio ity dia ireto tanora zazalahy sy zazavavy avy ao amin'ny lycée privé adventiste radio elson soma nandrariny ireto miaraka amintsika ao amin'ny série D izy ireto misy enina mianadahy ihany koa izy ireo iresaka loha hevitra anankiray izay isan'ny tena hoe mafonja sy resahana matetika eny anivon'ny fiarahamonina ary anyresakantsika tery aloha hoe olana nofinofy fiainana sy ny sisa dia tafiditra ao anatin'izany ity resaka ity iresaka ny amin'ny antsoina hoe conflit de génération isika na hoe olana eo amin'ny elanelan-tsalataona ny ray aman-dreny sy ny tanora izany fa melohan'ny dirantsika ao anatin'izay dinidinika fifanankalozakevitra izay dia andelo ho raisina tsiraray avy izy ireto fa merabanareo izay ato anatin'ny fandaharana iny ary avy hatrany dia hidirantsika ny fantaniana voalohany conflit de génération
olana fifanolanana eo anivony salataona noho ny salataona misy elanelana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria kaleba no efa namaly voalohany teo tamin'ny fiarabana dia kaleba no antaniako voalohany hoe tena olana tokoa ve izy io ohatra ny ahoana ny endrika isehoany taoko misaotra anao me fitenena fahitako anazy zany dia anatin'le eo amin'le ray aman-dreny zanaka ny tena misy olana be satria tanatin'ny génération maromaro dia hita fa tsy mitovy ny fiainana tamin'izany sy ny fiainana ankehitriny satria tamin'izao ohatra hoe rehefa ohatra andefa taratasy any amin'ny olon-teny dia mandefa postra sy ny tariny mandefa taratasy dia elaela vao azy fa ankehitriny dia efa misy ny atao hoe teknôlôjia dia efa zay le izy hoe misy olana zany eo anatrehan'le zareo génération tsy mitovy dia lasa misy zavatra tsy mifandray loatra ao anatin'ny izay misaotra ny kaleba endrika anankiray zao izay nanehoan'ny kaleba azy izay ny amin'ny resaka hoe teknôlôjia ohatra amin'ny fifandefasana taratasy amin'ny olon-tiny fa ho an'ny hafa ve ohatra mety afaka misy manome sary kely azahoan'ny any atokantrano no mijery hoe ohatra ny ahoana indray ny endrika isehoan'izay hoe fifanolanana amin'ny elanelana salataona na génération amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay Angelo misaotra name fiantenena raha amiko manokana indray moa zany ny eo amin'le elanelana moa zany dia mitoetra eo amin'le hoe fomba fisainana satria raha ohatra hoe jerena zao ny génération taloha na hoe génération ny ray aman-drenay moa zany dia samy hafa mihitsy raisina amin'ny fomba fitafy indray nena ny fitafy taloha manko arahana le rebareba ary anafenana an'izay zavatra tokony hafina fa amin'izao indray misy ireo fitafy izay tsy manendrika ary normal be le izy raha ohatra hoe hiteraka disadisa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria zavatra tokony afenina kosa lasa mipotra zareo koa zatra ny fiakanjony taloha hoe zavatra to dia mihaja ary montina ary mampiseho atsaratare amin'ny endrika ivelany fijery ivelany fa amin'izao ny tanora tsy mirona amina zavatra hafa mihitsy hoe mampiseho ny zavatra tsy tokony hampiseho midika ve zay Angelo hoe iverina amin'ny fomba fitafy mitaolo isika raha amiko aloha dia ivelany mihitsy satria lasa mirona lasa hoe miala mihitsy ohatra hoe manipaka be an'ilay izy amin'izao moa zany ny efa misy an'ity lamody ity dia lasa somary sarotrarotra amin'ny tanora ny andray hoe ty zavatra ity tokony atao ary ty zavatra ity tsy tokony atao na hoe arahana ilo antany hevitry ny tovavy isika satria matetika rehefa miresaka ranony ohatra ny raisiny Angelo teo zao resaka hoe fitafiana fanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia isan'ny tovavy no isany hoe voakasika betsaka indrindra manahoana ny fahitany ilo an'izay saotra name fitenenana amiko manokana ilaina zany mahita mijery point commun entre an'ilay izy satria tokony icomprendre zany le ray aman-dreny hoe efa tsy tamin'izany fotoana niainany zareo tamin'izany le amin'izao amin'izy hoe amin'izao efa modernisé zany amin'izao dia le zanaka koa tokony comprendre hoe efa niainany zareo tamin'izany le izy mety hoe satria mipetraka indray eo zany le hoe ny ray aman-dreny dia mitady izay fomba rehetra ahasoany zanany dia tokony hanana raha ohatra zao resiko amin'ilay akanjo teo ihany raha ohatra hoe mamana neny ohatra manao hatrany amin'ny kitro kely ianao nefa tianao mini jupe hatraty apoto be dia mba mila hoe satria sady tia ho modernisé ianao amin'izay fotoana izay no tia anaraka an'le torohevitra amin'le ray aman-dreny mba atao hatraty ohatra le izy azo ampiarina ve nefa izay raha ho an'ny ilo manokana ny anontaniana hoe marimaritra iraisana zany nen'ny ray aman-dreny lavabe aty dimy jupe dia atao etoeto ohatra le izy arakaraka an'le tokantrano le izy satria raha ohatra zao amina manokana misy hoe akanjo fidino anahy ohatra nefa tsy mampalaizy anahy manao an'le izy dia ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe hafahafa be dia arakaraka le satria misy ankizy zany mba mety aminazy foana ny rehetrarehetra hoe ay rehefa ty zany dia ty
fa ndrindray le izy tena tsy mety mihitsy satria tsy alaise anao natan'le izy ohatry ny hoe fa hafa be zay tsy alaise izay mihitsy nitodiako ary amin'ny santael aloha satria eo foana mantsy ny miteraka n'le fifanolanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ray aman-dreny te hametraka fa ny zanaka ihany koa tsy alaise ao anatin'izay le hoe zavatra apetraka ny ray aman-dreny izay manahoana ny fahitan'ny santael an'izay hoe inona ny tokony atao fomba fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba tonga an'izay le hoe maromaritra iraisana ny zanaka alaise ny ray aman-dreny mahatsapa-tena hoe mankatony zanany ao anatin'izay mba ahatonga izay zavatra izay mba ilama ny fahitako azy aloha mila manakina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra sika na ny ray aman-dreny na ny zanaka avy eo rehefa mandray ny ten'Andriamanitra isika dia misy aho hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana rehefa misy fifandirana ohatr'izay ao amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy tokony isy fampiakam-peo mihitsy ohatra ao an-trano fa miresaka tsotra fotsiny sika dia ny zanaka mila manaja ray aman-dreny satria izay ny ao amin'ny didy folo hoe manaja ny rainao sy ny reninao te hiverina kely arian'le fantaniana voalohany mitodika ato amin'ny edindray hoe aiza ny olana ny tena mipetraka amin'ity conflit de génération ty ny ray aman-dreny ve sa ny zanaka ny fahitanareo azy sa ny tanora misaotra betsaka na amin'ny fitenenana raha ny amiko voalohany aloha zany ny fahitako anazy ny lavaka misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia samy manana na ny ray aman-dreny na ny zanaka satria raha ohatra hoe amin'ny lafiny fiakanjo zao betsaka ny zavatra mitobaka any ivelany mondialisation dia ny zanaka tokony isaina hoe ity mety amiko ity tsy mety amiko ny ray aman-dreny tokony ho tonga saina hoe iainako izay zavatra iaina izay raha ohatra ny ahoana zany zako raha eo amin'ny toerany maka amin'ny toeran'ny tanora zany ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay manahoana iando miombo-kevitra amin'izay ve iando hoe ny ray aman-dreny ataoko anaty farangisosiny ity midina maka ny toeran'ny tanora ahatsapa ny toerana misy an'le tanora zany azo tanterahana ve zany faly-miaratsika rehetra eto aloha zorazotao zao dia faly-miara-pasina tokantrano akio araka ny hevitra aloha dia marina hoe tokony hidina amin'le toeran'ny tanora le ray aman-dreny kanefa kosa amin'le alala zavatra tena misy amin'izao fotoana izao manko dia amin'le teknôlôjia satria za mahita fa teknôlôjia tena manapodika ny tanora tanteraka mihitsy raha tsy mahay mitondra an'le izy dia tokony ho izy zany hoe raha fahalalako anazy dia ny zanaka zany tokony ho mpanaja ray aman-dreny foana tsika zanaka ny tanora zany tsy hahitondra fiainantsika mihitsy tsika nanao ahoana fa tokony hanaja ray aman-dreny foana angamba tsy misy ray aman-dreny anorobato mafana ho an'ny zanany zany hoe dalanao makary dia tsy maintsy ataonao zao zavatra zao fa mahatonga ray aman-drenao manoro anao hoe zao atao dia zao dia tokony manaraka tsika zanaka fa tsika rehefa tsara fitondran-tena fotsiny eo amin'ny fiainana dia mahita voka-tsoa foana dia todika kely indray amin'ny angelo ako amin'ny mahatanoranao manana viny ianao sakana hatraranao an'ny vina tianao apetraka ve izay le hoe fifanolanana sy fitovikevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay vokatra izay le conflit de génération zay aminah moa zany ohatrany tsy dia sakana le izy satria ny ao an-trano moa zany tsisy raha tsy hoe anankitelo zay dia za koa moa amin'ny mahalatokana anahy dia lasa hoe somary permis amin'izay zavatra ataoko nefa vitsivitsy ahy moa zany ny zavatra tena hoe tsy dia azo ataoko fa raha tsy dia misy olana moa zany fa ny olana be tena hoe hitako hoe tena mame tena mibahana be eo amin'ny elanelana ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia le fomba fisainana izay ny tena hitako mibahana satria samy manana ny moral sy ny fomba fijeriny daholo le izy manana ny mahazatra anazy ary za manana ny anahy manokana ary io konkoa hitako tena problème be amin'le ray aman-dreny sy zanaka le fomba fijery ary le fomba fandinika satria le ray zatra amin'le monde efa modernisé dia miditra anaty resaka teknôlôjia ary manaraka an'izay zavatra rehetrarehetra mivoaka ohatra dia izy nefa zatra amin'le fiainana taloha le somary milamindamina
raha kira milama sy ny tany nefa za lasa zatra an'le ohatra hoe fiainana somary mikorotandrotana kely amin'le vaovao de ohatr'izay. Izy aminareo zao te antany hoe izy aminareo no manana hevitra mifanohatra amin'izay an'Angelosé ny anazy zany fahitany anazy de hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fahombiazana ny resaka fifanolanan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Izy ny mahita hoe zay indray mahita hoe tena sakana kosa le izy satria zao hoe ilo. Amiko le izy misakana ihany satria raha mikorotana ianao miaraka amin'ny ray aman-drenao hatrano satria tsy mifanaraka le hevitra de ohatrany hoe perturbe zany ianao hoe za tsy avela manao an'ity fa maninona ary de ohatrany hoe indraindray le izy lasa manosika anao hoe alô rangasy lalany any lalany fa alô ty atao ihany de indraindray koa ianao ohatrany hoe miasa saina be foana de tsy mahavita ninina mihitsy satria bana be ao anatin'ny lohanao zany hoe tsy mifandray le ondinareo sy ny le ray aman-dreny de ohatrany hoe lasa manakana anao androso zany le izy amin'izay fotoan'izay. Inona ary ny vahaolana raha nareo no jerena na ho an'izay mahita hoe sakana le izy na ho an'izay mahita hoe tsy sakana ho amin'ny fizorana ho amin'ny fahombiazana le izy inona ny vahaolana hitanareo hoe mety analan'izay elanelana na antsana izay mihitsy moa no lazana edy azy teo raha hoe na antsana lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay. Misaotra betsaka na mifitenenana ny voalohany aloha ny anenana izay lavak'izay ilaina ny fifampiresahana fifanankalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny fifankazahoana dia fahaizana maka ny toeran'ny hafa eo amina situation anankiray zany. Yes. Ary ho an'ny Santael inona ny vahaolana hoentin'ny Santael mba anaronana na tsy ahitana mihitsy ny aran'izay hoe lavaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanak'izay. Amin'izay valiteniko zao sady tsy maka an'le toeran'le olona hoe voabahana no le izy tsy maka ny toeran'le olona ihany koa hoe mety le izy fa samy manana ny fahadisoany daholo ny olombelona raha ny tokony ho izy tokony micomprendre ny zavatra misy na ny zanaka na ny ray aman-dreny zany hoe ninina miseho eo dia tokony eken'ny zanaka ary tokony eken'ny ray aman-dreny ihany koa fa nefa mila fampiresahana ihany koa le izy rehefa miresaka dia miresaka ara-dalàna tsara fa tsy tonga dia hoe ohatra hoe zany aina talohanao marina fe ny aina talohana ny ray aman-dreny fa ilaina ihany koa ny ray aman-dreny mba mihaino ny etaetanay sy ny hevitray dia mifanakalo hevitra eo tsika rehefa mifankahazo tsara ny resaka dia milamy eo foana. Ando inona mba hofehiny izay zavatra rehetra hitantsika teo izay. Raha vahaolana mba azoko aroso zany dia hoe ny fandrosoana misy foana eo amin'ny fiainana dia tokony ho izy zany ny ray aman-dreny sy ny zanaka tokony hisy fifampitokisana tena akaiky be mihitsy tokony ho fantatry ilay ray aman-dreny hoe ohatra ny ahoana ny zanany dia tokony ny zanaka koa tsy hanafina zavatra eo amin'ny ray aman-dreny satria raisiko ohatra hoe raha eo amin'ny fianarana na fitiavana ohatra hoe misy olana izy eo amin'ny fitiavana dia miresaka amin'ny reniny izy na ny rainy hoe misy ohatr'izao problèmako satria manko mahatonga nay tanora amin'izao fotoana izao voaroboka manao zavatra kiafinafina ohatra hoe misy olona tianao dia manao secret ohatra ny hoe angalanao ohatra ny hoe fafinaretana ilay zavatra fa tokony izy raha tena tianao ny olona anankiray dia tokony tsy hoe tonga dia miroso fa ohatra ny hoe mandroso dingana tsikelikely dia mamakafaka tsikelikely satria mino koa fa izay tanora reto mbola iroso amin'ny tokantrano koa rehefa lehibe dia mbola ho ray aman-dreny dia samy mifandinika zany fa tokony hisy fampiresahana akaiky eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny. Manahoana fahitany kaleban'izay fehina vahaolana ihany koa ary. Fahitako anazy zany dia tsisy tsara no mifampiresahana ary zareo ka mbola mitokantrano dia ataoko hoe io mibazan'le tokantrano satria raha izay manko dia lasa tsy mifampatoka ray aman-dreny sy zanaka dia io ilay tena olana be amin'izao toetrandro ankehitriny izao raha ny fahitako anazy.
ie dia todika farany atsy amin'ny ilo a manana 3 sekondra avy nareo telo menada hitsondranareo fehitenina vahaolana ihany koa na dia efa nteny ery ilo teo ilo nanomboka azy mantsy feany ve ilaina zany le fifampiresahana mafisina foana fa zay mila micomprendre zany na ny akila mba ahafahana mahazo an'le marimaritra iraisana kanefa koa misy le situation zao le ray aman-dreny tsy manaiky mihitsy satria izy ray aman-dreny dia ohatry ny efa mibahana be ao-tsainy hoe ianao zanaka tokony hanaja anazy tokony hangatoana azy kanefa ny tokony maka amplasin'le zanany izy satria le zanany koa fantany hoe efa modernisé izy manaraka an'le toetrandro dia maka plasiny izy hoe raha za zany teo amin'ny toerany dia zavy hicontre an'le ray aman-dreniko sa hoe hanaja anazy sa hoe ohatr'izany satria tokony hoe fantan'le ray aman-dreny zany hoe tsy hanaraka an'izany le zanany tokony tedavana zany hoe inona zany le marimaritra iraisana zany ahafahany zareo hoe samy manana ny samy alaizy ao anatin'le izy satria misy fotoana le zanaka foana no miandure an'le zavatra dia izay mangasitraka nilo iangelô mba mitinako an'le resakintsika teo moa zany dia ny anandray mitovy hevitra amin'le zareo aloha zany le amin'le resaka fifampiresahana fa nefa amin'ny konko tsy dia mahampy le fifampiresahana misy fotoana manko ny zavatra tsy vitany resaka fotsiny na dia rezaka ny anazavy eo ary ianao rehefa miteny izy hoe diso dia diso fa tena mila hoe tena mila mifankafantatra tsara aloha zany hoe resaka fomba fisaina sy le toetsaina ao an-trano ary le hoe ohatrana ahoana zany ny ondray zany mitena zany ohatrany ahoana le fizotran'le fiainanao atokantrano dia jerenako aminah moa zany tena hoe za moa zany amin'le hoe somary zarery dia za tsy dia manana olana hoe hiady amina hoe zoky zandry zany fa nitako hoe olana tena hoe sady amitinako anazy le problème moa zany dia aveotako solution ihany amitinako an'le olana aloha zao le eo amin'le resaka telefona angamba raha aminay tanora dia nefa sarotra be aminay konkoa nefa nisaraka amin'le izy satria na ny leçon devoir efa ao daholo dia nefa tsitako zany zay hoe fomba elana anazy somary sarotrarotra ampiko aloha zay eny ary metsika 10 seconde ety ny azany no fe zany dia fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mila resy zavatra tsy zaka rehetrarehetra zany mila tenena amin'ny ray aman-dreny ka raha ohatra tsy eken'ny ray aman-dreny le izy dia mbola misy ane Andriamanitra mbola eo Andriamanitra afaka menanao dia ny fantelo betsaka fandrosoana fa taro zay mahasoa sy tsy mahasoa anao zay angambany anazy nafana dia nafana ny ady hevitra ary mino izahay fa nisy ny sotombotsika tany atokantrano tany voalohany indrindra ho an'ny ray aman-dreny kanefa faharoa mahafandaharana ho an'ny tanora azy dia ireo tanora ihany koa sy ireo zandry zanaka afaka nisitona lesona avy amin'ny hevitra noentiny reto tanora mafana fo sy mavitrika dia mavitrika ireto zay ampatsahivina hatrany fa avy ao amin'ny lycée privé adventiste radio elson somanandrariny série D izy ireo enina menada izy ny solotena tejo zay nahitana ny ilo nahitana ny angelo nahitana ny edi nahitana ny santael iando ary ihany koa i kaleba zay kosa metraka ny mandrapitafa mandra-piresaka aloha fa ny fanirianay dia isy hatrany ny fitohizan'ny fifandraisana mahafinaritra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka hahatonga ny tanora izotra ho amin'izay fahombiazana izay mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray ary veloma tompoko Final, feu manambi, tambi, miansuea
misaotra ny mpanolotra ny fandaharana ny tenako amin'izao fotoana izao. Toy eo fotoanany dinidinika ara-pahasalamana isika ary anio dia ijery akaiky ny fiantraikan'ny saina eo amin'ny vatana, eo amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Manana ohabolana mazava ny tikambara isika, ny hoe ny fahasalamana no voalon-karena.
voalokarena tokoa izy amin'ny lafiny ahoana nefa no moa mitondra fahasambarana aloha ny fahasalamana ary izy indrindra no tiana ovelabelarina androany amin'izao tontolo mirotoroto sy feno aretina izao dia tsy tazana intsony ilay fahasalamana sy ny fahasambarana miaraka aminy ka tsy misy fahasambarana irery fa raha miainga avy eo amintsika tsirairay avy izany dia miantefany amin'ny hafa anampy azy koa ho sambatra miara salama zany kanefa moa ahoana ny amaritana ny fahasalamana tsy ara-batana ihany fa koa ara-tsaina sy ara-piarahamonina izy indrindra no ifantohany dinidinika androany ny fiatraikany fisainana eo amin'ny fahasalamana manahoana ny fiaikana tsy maintsy hosedraina eo anatrehan'izany andeha ry anomboka metraka fitsipika ao an-tsaitsika satria ao no manomboka izany ireo fahalalana fototra ilaina mba hatratrarana izany tanjona izany dia ireto avy misy akony eo amin'ny tenatsika ny zavatra rehetra na ao amin'ny tsara io na ao amin'ny ratsy zay jerena zay enoina zay vakiana eny fa na zay hoanina aza misy oabolam-bazaha manao hoe nous sommes ce que nous mangeons ireo zany dia hojerena manokana ifantoka ny fisorohana nefa ny resantsika androany ary mitaky be diabe ny herin'ny sitrapo satria izy io no fitaovana ilaina ho amin'ilay safidy tsara sy ny fanovana ilaina fisainana miabo no fahalalana faefatra ilaitsika fisainana miabo zany esprit positif zany ampiarina eo amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana ho tonga toetra ny fadimy dia ny fiziko zany estime de soi mialatsiny aloha amin'ilay teny frantsay sy ilay teny gasy fa ndray mifameno le heviny zay andraisantsika azy ny fiziko na hoe estime de soi izy io dia rafetina amin'ny alalan'ny teny ambarana enoina ny safidy tsara mba hahafahana miasa mahatsapa ny tontolo manodidina ka izany rehetra zany motsy ny herin'ny sitrapo no anatrarana ny fahasambarana sy ny fahasalamana ny fahenina dia ny farany hitatsaina ara-pihetsempo ohatra mifanohitra kely ilay teny na ataontsika hoe ilay intelligence émotionnelle izy eo amin'izao fotoana dia voizina be mihitsy satria manana anjara ndraikitra ngezabe eo amin'ny fahasalamana indrindra eo amin'ny ara-piarahamonina sy eo amin'ny ara-tsaina ny farany hitatsaina ara-pihetsempo na intelligence émotionnelle dia fitaovana mahomby koa eo amin'ny sekoly-ny fiainana ny farany dia zao ny fanantenana fivoy mahatonga anao eo amin'ny tanjona ary fototra isorohana ireo aretina manimba ny saina sy ny vatana ny fanantenana raha ireo ary ny fahalalana fototra tsara fantatritsika dia zao fanontaniana fomba hoana ny sorohana ireo aretina mora mahazo amin'izao vaninandro moderna izao marobe ny tianambara fa safidy vitsy ihany no asindresaka satria voafetra ny fotoanatsika zao ary ny akon'ny saintsika eo amin'ny toe-pahasalamantsika ny saintsika na ny fisainana izay voavolavolan'ny tontolo manodidina ny fizitsika na lay personnalité lay estime de soi ny lasatsika izany mandrafitra n'ilay fisainana ary miseho amin'ny alalan'ny fihetsika na comportement miseho koa eo amin'ny toe-po na ny toetra mihitsy na état d'âme ozy ny teny frantsay ary indrindra ny asetry ny vatana izany fisainana zany izay fototra ifantohany resakitsika androany fanontaniana mipetraka manaraka dia zao fomba hoana ary no hitantanana ny fisainana mba ho ako ny mahasalama sy mahasambatra ny vokany ny valiny dia tsotra fanazaran-tsaina hifehy ny tontolonao misoroka ireo fihetsika tsy sahaza ary mitondra fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ohatra voleo ho toe-tsaina ny fahatokiana honnêteté ny mahatompona ndraikitra responsabilité ny fahamarinana ny justice ny fanajana ny hafa respect des autres ny fahadiovana l'intégrité
ny fijoroana amin'ny fahamarinana verasité ozy angonangamby anao hoe ahoana koa zany toetra be dehibe zany hoe dia mba ho tanteraka eo amin'ny maha olombelona azo atao tsara ny manazatra ny saina ho lasa toetra ny vokany mamelombelona ny toe-posy ny toe-tsaina mitondra fahasalamana izany inona ary ireo tombotsoa ara-batana entin'ny saina voafehy maromaro koa izy reto fanadihadiana nataon'ny David Sobel sy Robin Orsten tamin'ny taona 2000 ny hery fiarovana dia miakatra be fanadihadiana natao teo amin'ny fandiniana ny rora izany dia tsy karitra fa ny tombo ny hery fiarovana ao amin'ny rora izay miaro amin'ireo otrika retina rehefa io toe-tsaina miabo namboly an'ireo toe-tsaina no tany saina teo ny olona iray ny homamiadana ny fandiniana natao koa dia nahitana fa mitombo ireo antikor ao amarary ny homamiadana izay nanazatra ny saina ho pozitiva sy tony ny fahaela velona fanadihadiana nataon'ny Danner sy Snowdon ary Frezena tamin'ny taona 2000 zany ela velona kokoa ireo ny aina sy natsapa fifaliana na fihetsepo tsara nandritry ny fiainany ny faefatra ny fahasalamana ao arin'ny fandidian'ny fo moa nanaovana ny fanadihadiana dia hita fa vetivety dia sitrana sy tsy dia tratrany complication ireo miabo fisainana fahadimy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny fanadihadiana natao teo amin'ny sokajin'olona roa izy ity nasaina nanoratra ny zavatra mety iseho ao aminy ao anatin'ny fotoana ho avy izy ireo sokajin'olona roa ireo rehefa afaka roa taona natao ny fandiniana ny fitoepahasalamana sokajin'olona roa ireo dia hita fa vitsy kokoa ny sorotra retina teo amin'ireo miabo fisainana na optimista raha mpitahaina amin'ireo miiba fisainana na pessimista eto mpamaranana ary ryavana dia izao hoe fomba mahomby iazonana fahasalamana ny fisainana miabo pozitif kanefa aoka tsy ho raisina fomba amahana ny olana rehetra zany ohatra ny fiatrehana ny fahafatesana ny loza voajanahary ny aretina homamiadana sarotra ny mihazona azy ao anaty fahorimbe ary indraindray dia mety ho mamita tena ka tsy fantatra ao intsony ny alala ny tena zava-misy ka maniry raha ohatra ka hoaitsika ny anazatra ny saitsika afatsika misoroka ireo aretina moramazo maro no tikambara kanefa izay no resadresantsika alohandroany raha mamakiny ao amin'ny obolana toko fa 7 tsika dia izao no valy teny ao tsy mivily fa izay misaina ny ratsy fa famindrapo sy fahamarinana no azony misaina ny tsara le dika teny ary ambany no raisiko na eo amin'ny 9 izy ny fo mionona no fiainany nofo fa ny fahamaizan-tsaina dia mahalony taolana ka hitatsika fa izany fiatraikany io fomba fisaintsika io izay ilana fanazarana ho lasa toetra dia misy akony azo antoka eo amin'ny fahasalamantsika mba ho tsaratsara kokoa ka dia tena ho voalokarenany ny fahasalamantsika amin'ny fitezantsika ny saintsika ho tsara dia misaotra antsika indray tamin'ny fianoana sy fanatrehana izany dinidinika tsotra izany
Zaho zao nefa niavany avy any an-tsena ny vidy goûter
tsara be mihitsy sio zao mahazo gote androany ka efa zay fanalatsika e azo soa ve zany zao zao soa na maketana de soa zany tsy mahazo ainy anareo fa za de jerane gote ainy anareo karakare soa ainy anenao ambony eo Idela na wachani lenu tiku
Nirenutiku ilazanya tsarana vitana kafenu mafarina leni fuku vafakale idera notsitu asana chai nanaranau nifeunenu ijatane mafibe oresureni latulu chai uanicha akasicha Hariva Silesa kamina niteni suchayewa babanai neteni rewe etikuloshana asanda chai yanaranau nifeunenu ijatane mafibe olesureni latulu chai uanicha akasicha Hariva asanda chai
tulang yano deam anurenana yano fanaperana yano zizay noasamaraku manjakizay fiadanaku yano batulang yano deam anurenana yano fanaperana ameno ni funa
faly miarabantsika indray zay mpanjoy ny fandaharana radio Asis amty sabata folakandro ity ary miarabantsika ihany koa zay mpanjoy ny fandaharana amin'ny alalan'ny Facebook ny radio Asis ny YouTube amin'ny alalan'ny radio Asis ingany ny fahasoavan'Andriamanitra zay mitosaka amitsika isan'andro de mbola ho amitsika mandrakariva am'izao fandaharana manokana iarahantsika izao ny lohahevitra zay hodinietsika indray dia ampitiraitsika lohateny hoe tanterao arakasa sy hetsika ny finoanao tanterao amin'ny alalan'ny asa sy ny hetsika ny finoanao ao amin'ny marka toko faharoa filazantsara ao amin'ny marka toko faharoa ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra no jerentsika am'izany marka toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra vakitsika amin'ny aran'i Jesosy zany rehefa hitatsika ary nisy nanatina nitondra ny anankiray marary mpalalesisa eo aminy zay nilanjainy efada ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorany ny tafitrano nitoeran'i Jesosy ka no nefa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana zay nandrin'ilay marary ny paralesisa marka toko faharoa ka ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra no tatsika an'izany raha dinitsika lalina zany toko sy andininy zany de zao misy finoana miasa tao amin'izy dimy miralahy ndray le marary ny paralesisa lay efadako zay nilanja nylay marary ny paralesisa kosa dia manana finoana fa Jesosy ihany no afaka anasitrana zany aretina ny paralesisa izany ny etsika nefa de zao ny zavatra atao nefa de zao tsy maintsy misy etsika na asa atao hanehoana n'le finoana ny am'izay renao sy ny am'izay efa ninonao rehefa hitan'i Jesosy ny finoan'ilay marary de hoy izy hoe ao amin'ny andininy fahadimy hoe anaka voavela ny elokao rehefa mamela ny fahotana Jesosy sy manasitrana dia sitrana ny fahotana sitrana ny ara-petsepo sitrana ny saina ary sitrana ihany koa ny fanasy ny aranofo zay le hoe anaka voavela ny elokao ty lehilahy marary ny paralesisy tya de nananamana efada zay vonina nampy azy alak'izay fahafahany manao mba hantonga tina mantia ho sitrana tena nanantena zava-dehibe tamin'i Jesosy izy ireo kanefa na de miredareda teo amin'izy ireo aza ny fanantenana hoe ho sitrana de mbola misy nefa ambonin'izany zavatra zany fa rehefa avy nandreny ten'Andriamanitra ianao de zao mila etsika izy io mila asa arahana asa atao na de eo aza ny fanantenana fa ho sitrana noho izany aoka zany ianao aoka ny atao ny tokony atao rehetra satria ny finoana de zao etsika izy io etsika sy asa atao zay ny atao hoe finoana zany hoe zay le hoe active ny finoana de active fa tsy passive na hoe mijanona fotsiny eo tsy mety zany zany ary tsy tanteraka zany ny fanasitrananao raha ohatra ka miezaka mijanona fotsiny eo ianao ka ny irarinay aminao amty takarivo ty de zao hoe mba anana finoana miasa ianao tanterahana arakasa ny finoana de tanteraka le tenin'i Jesosy amin'ny marka toko fa 2:20 hoe mitsangana be tao ny fandrianao ka mody any an-tranonao zay zany ny hafarany hoe zay zany le hetsika hoe be tao ny fandrianao mitsangana de mody any an-tranonao zany hoe mijorova avolombelona any amin'ny tokantranonao sy any am'izay misy anao sy manodidinao sy ny fiarahamonina manodidina anao fa tiany Jesosy ianao hijoro vavolombelona noho ny fitantanany ny fiainanao Andriamanitra ane hitahatsika rehetra ka mba ho fiainam-bavaka tokoa ny fiainatsika ary ho tantaran'Andriamanitra izay fanasitranana izay eo aminao fa de zao mila rahanasa sy hetsika le izy dia Andriamanitra
anatateraka ny fanasitranana na aranofo na ara-panahy eo aminao. Izy ary mety nambavaka amin'ity androany ity ny centre hospitalier universitaire ao amin'ny Joseph Ravoangendrena Val ka ny service réanimation néphrologique, ny service oncologie adulte sy ny service oncologie pédiatrique no entsika ambavaka ho an'ny HGRA manokana. Service réanimation néphrologique sy ny service oncologie adulte sy service oncologie pédiatrique zany a. De manaraka kosa ny centre hospitalier universitaire ao amin'ny Joseph Raseta Bivelatanana ka ny pavillon spécial A de ny endocrinologie sy ny rhumato-dermatologie no entsika ireo service ireo zany. De manaraka kosa ny CSB2 rehetra, ny CHRRR rehetra na centre hospitalier de référence zany, ny CHD rehetra na centre hospitalier de district rehetra ary ny marary an-trano rehetra zany hoentsika ambavaka amin'ity takariva ity ka andeha ary zany sika hivavaka amin'Andriamanitra dia izy no tanteraka izany fanasitranana zany a ho amintsika izay miaino izao fandaharana izao. Tompo tsara zay masina indrindra any an-danitro, mbola midera sy misaotra ary mame voninahitry ny arinao amin'izao fotoana manokana izao. Anao lay laza hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny ary amin'ny ho avy. Iny Andriamanitro tonga amin'ny fotoana zay hitondrana ambavaka manokana ny centre hospitalier universitaire amin'ny Joseph Ravoangendrena Val. Ka reto service reto Andriamanitro dia tonononay manokana eo anatrehanao. Ny service de réanimation néphrologique sy ny service oncologie adulte ary ny service oncologie pédiatrique. Ianao Andriamanitro ny tany marary rehetra ao amin'izany service izany ka ianao mihitsy niaraka amin'izy ireo amin'ny fanantenana izay mahazo azy ireo ka ampitony izany ary ianao koa Jesosy no malala ny mahasoan'izy rehetra rehetra ao. Mangataka aminao izy Andriamanitro mba hitrantsehatra amin'ny alalan'ireo mpitsabo sy ireo mpikarakara rehetra ao. Fananao masina mihitsy ny Andriamanitro ny bitsika amin'ireo dokotera sy mpisehatra eo fahasalamana ireo mba hatonga an'ireo marary ireo ho sitrana. De tahia koa zany service zany Andriamanitro mba andeha araka ny fahendrenao. Tononona manokana koa Andriamanitro ny centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Bivelatanana ka ny pavillon A no mba tiana hoentina ambavaka indray amin'ity takariva ity dia ny service endocrinologie sy ny service rhumato-dermatologie. Ianao n'Andriamanitro ny tahany zany service izany ka ny marary rehetra amin'izany service izany dia ianao mihitsy no anasitrana azy ireo ao amin'ny fandrinana ary ianao no anohana ny fandrina n'izy ireo. Tahia koa ny mpitsabo rehetra sy mpikarakara rehetra ao. Tononona amin'ny anaranao koa Jesosy Kristy eo amin'ity takariva ity ny centre de santé de base niveau 2 rehetra na ny CSB2 rehetra. Ao ihany koa ny CHRR rehetra na ny centre hospitalier de référence rehetra. Ianao n'Andriamanitro ny tahany marary rehetra ao sy mpitsabo rehetra ary mikarakara rehetra sy mpisehatra amin'ny fahasalamana rehetra mba handeha araka ny fanendrenao ihany koa. De tahaka izany koa Andriamanitro ny centre hospitalier de district rehetra. Ianao n'Andriamanitro ny tahany marary rehetra ao koa mba ampitony ny fainantenanao ary hanendry ny loharanona rehetra mba ho sitrana izy ireny ary ianao koa no amela ny heloka izy ireny tsiraray avy reny marary ireny. De tahaka izany koa Andriamanitro ny mpisehatra ny fahasalamana rehetra, dokotera rehetra hatramin'ny mpikarakara rehetra dia hoentina ambavaka manokana koa amin'izao fotoana izao. Ny fananampy mizara Andriamanitra ao amin'izy ireny. De ny farany indrindra dia ny marary an-trano rehetra izay ao ambony fandriana amin'izao fotoana izao. Tsy afaka mamonjy fanampovavahana fa miaino izao onjam-peo izao.
ampahirezo izy ireny andriamanitro ary sitrahano manokana ary ny ianao mihitsy no niraka ny anjelinao masina hitombo manodidina n'izy ireny io koa reo mpikarakarany marary rehetra andriamanitro no ny amin'ny anaran'i jesosy nanao ny vavaka miaraka amin'ny amelanao ny eloka tsiraray avy amen. Chiavery raha tsy teo ianao teo anilako isan'andro nampatsiaro ahy sy ny tantanay ho amin'izay zay maharitra tsara lavitra ombaninao ai Jesosy zany indrindra no manaiky ahy ihira hoe Desambra
dia faly miarabantsika indray nahatratra izao fiarana mianatra ny teny manitra izao. Itsika manomboka izany fianarana izany ary dia hiaraka ivavaka isika. Misaotranao zahay Andriamanitro, fanomenao izao fotoana izao, azahoanay miara-manokatra ny teninao, aoka mba hanampy anay ianao, atakatra ireo fahazavana zay mitoetra ao anatin'ny soratra masina. Tsofirano zany Tompo, mba hitondra soa anay zay manaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Ry havana malala, vanim-potoana manetriketrika tokoa no niainan'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, satria voafetra ihany zany fotoana izany ka dia noararotiny izy ireo, nanontaniana avokoa ireo zay manitikitika sy mavesa-danja indrindra teo aminy. Anisan'izany ry havana malala ny aminy hoe rahoviana ny faran'izao tontolo izao. Anisan'izany koa ireo karazam-piainana kristianina zay tokony ananana, ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy misalasala manambaran'izy ireny. Indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tsara mandrakariva ny manontany ny Tompo ny amin'ireny karazam-piainana zay tokony velomana amin'ny vanim-potoana zay misy antsika ireny. Ohatra koa mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:10 ka ny 1:11, ary tokony hanao izany indrindra isika. Anio ary dia hianatra fomba fiaina kristianina iray isika, ary izany dia voarakitra ao amin'ny testameta voalohany mifandray amin'ny testameta faharoa. Andriamanitra ry havana malala dia te hampafantatra amintsika ny toetrany, ny fitiavany, ny halehibeny, ary dia naniry fiarah-miasa tamin'ny Adama izy mba azahoany Adama maneho an'io fitiavan'Andriamanitra io, an'io halehiben'Andriamanitra io. Indrisy nefa fa tsy tanteraka Adama izany, ary taorinany zay dia niantso Noa indray Andriamanitra mba haneho zany toetran'Andriamanitra izany, zany fitiavan'Andriamanitra izany. Indrisy nefa fa fotoana fohy monja no ny veloman'ny Noa sy ny fianakaviany tamin'izany fiainana izay nirian'Andriamanitra mba hananana izy ireo. Fotoana fohy ihany no azahoan'izy ireo naneho ny halehiben'Andriamanitra. Fa tao aoriana kely ny safi-drano dia indro ny taranaka Noa, fa nirahina indray hanohitra an'Andriamanitra. Dia tapa-kevitra Andriamanitra ry havana fa hifidy any Abrahama, ary Abrahama nokasain'Andriamanitra mba ho lehilahy haneho zany toetran'Andriamanitra izany. Zao tokoa mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:12 ka eo amin'ny 1 sy ny manaraka. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao, dia tonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahanao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ry havana malala, manetriketrika zany antson'Andriamanitra izany
mba hatonga ny abrahama ho fitahina ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nanomboka teo ary dia tonga manokana ny fiainany abrahama, lasa fanehoana an'Andriamanitra lehibe, fanehoana an'Andriamanitra masery ny fiainany abrahama. Ary tsy lavitra fa ny Genesis 3:17 ka ny 2:2, ary abrahama nanana harena be. Efa asehon'Andriamanitra tsy kelikely ny alehiben'Andriamanitra amin'ny alalany abrahama. Ny fanontaniana zay mampangitakitaka de hoe moa ve ho tafita i abrahama sy ny taranany, sa kosa ho tahaka ny adama sy noa indray. Eny ry havana malala, ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:20 dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalany abrahama zany alehibeany izany. Amin'ny 4:40 ary ny anaran'izany tany zany de nataony abrahama hoe Jehova Jire. De izany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any atendrombohitra nisehony Jehova. Ity Jehova Jire ity de tsy hafa ny dikany fa hoe Jehova no ahita. Ry havana malala, teo amin'ny fotoana zay tena nilany abrahama an'Andriamanitra tokoa no nahitan'Andriamanitra vahaolana ho an'ny abrahama. Tsara Jehova ary mandrakizay ny famindrapony. Naneho an'Andriamanitra ho ilay Andriamanitra zay mahita mandrakariva vahaolany abrahama. Ny faniriko amintsika kristianina ankehitriny, enganemba afaka aneo an'izany Andriamanitra mahita vahaolana mandrakariva amin'ny fiainantsika izany isika. Tsy nijanona teo Andriamanitra fa mbola naneo ny alehibeny tamin'ny alalany abrahama, ka niteny tamin'ny abrahama nanao hoe ity taranaka ao ity dia hipetraka any amin'ny firenena hafa mandritra ny 100 taona. Rehefa tapitra izany de ho avy aho hamangy ny taranakao ary amin'ny tanana masery, amin'ny sandry lehibe no anafahako azy any amin'izany tany izany. Rehefa nitoetra tany ny taranaky abrahama ka madiva ho tapitra ny 100 taona dia niova ny mpanjaka ny Egypta ary nanjary ratsy fanahy tamin'ireto taranaky abrahama ireto. Ary araka ny voalaza aza de namoaka didy mihitsy ny mpanjaka ny Egypta ny aminona ny zanakalahy Hebreo, ary dia novonona ireny zanakalahy Hebreo ireny. Kanefa kosa nifidy ny Mosesy Andriamanitra mba ho ilay taranaky abrahama zay aneholony alehibeany, ary dia Andriamanitra no niarony Mosesy. Tamin'ny alalany Mosesy indray no nanehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra mahita vahaolana mandrakariva izy. Eny, mety mandalo zavatsarotra ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Aza matahotra ry kristianina fa Andriamanitra de mahita vahaolana ho antsika mandrakariva izy. Hany rehefa tapitra tokoa ny 100 taona de tonga Andriamanitra nanafaka ny zanany. Ary ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:20 dia mitantara izany alehibe an'Andriamanitra izany. Exodosy 2:20 ka ny 1 sy ny manaraka. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho volom-bolana ho anareo, de ho volom-bolana amin'ny taona ho anareo.
nataon'andriamanitra ho andro volana manokana io taona io mba azahoana mahatsiaro fa andriamanitra lehibe andriamanitra ary mahery sy manafaka izy. Saingy nisy fombafomba vitsivitsy nampiarahan'andriamanitra tamin'izany. Ao amin'ny Exodosy 12:7 mitenena ary anareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'isa tokantrano. Fepetra voalohany izay napetrak'Andriamanitra dia ny zanak'ondry ray isaky ny tokantrano. Faharoa dia ity eo amin'ny 5 zanak'ondry tsy misy kilema dia laza ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Eo amin'ny 7 ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarany trano zay hinanany azy. Ry havana malala, marina fa Andriamanitra lehibe, mahery, midina sy mamonjy, fa takian'Andriamanitra ihany koa zany dingana rehetra izany. Amin'ny 9 hoanina amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahina amin'ny anana mangidy. Ry havana malala, ilaina avokoa zany atsipirin-javatra rehetra izany. Ary eo amin'ny 12 fa andeha maky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono matoa rehetra amin'ny Egipta hatramin'olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa o Jehova. Eo amin'ny 12 ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehanareo eo amin'ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paska an Jehova. Ry havana malala, mipotra eto ny teny hoe Paska. Ary izany Paska izany dia azavain'ny tenin'Andriamanitra ihany eo amin'ny 7 fa ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsisy loza ndringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Mazava ny dikan'ilay Paska ry havana malala. Fandalovan'Andriamanitra hamalina ny Egiptianina, satria ireto Egiptianina ireto niezaka namono ny zanakalahin'ny Hebreo, dia mba valiana kosa izy ka hovonona ny zanakalahin'izy ireo. Zay ataon'ny olona no mivaly amin'ny olona, ary zay afafon'ny olona no ojinjain'ny olona. No valian'Andriamanitra arak'izay nataony ny Egiptianina. Kanefa tiako ny manamarika ry havana fa nanome fotoana lava mihitsy ny Egiptianina ary raha ny tena marina dia tsy mbola tonga eo amin'ny fotoana famaliana aza izy. Zany eneny nanomezan'Andriamanitra loza 10 mba ho fialanenina 10 tsy hatanteraka ny famaliana io. Andriamanitra tsy te hanatanteraka ny famaliana. Zany ny Andriamanitra Adama
zany ny andriamanitry noa ary zany ny andriamanitry abrahama sy ny taranany. Tian'andriamanitra ampianarina an'ireo firene-kafa ireo ny alehibeny, ny fitiavany ary ny famindrapony. Ny faniriana diany hoe raha mba niova mantsy ty Egipta ity tao anatin'izay fialanenina 10 izay, fa tsy nanaraka an'izany ny tantara ry havana, fa nitazona ny heviny izy ary nanohatra n'Andriamanitra hatramin'ny farany ka dia novalian'Andriamanitra arak'izany izy. Kanefa kosa ity Paska ity dia tsy famaliana ny Egyptianina ihany, fa fiarovana mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Ka rehefa mahita an'ilay rahana zanak'ondry eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana ny mpandringana, dia nandalo fotsiny izy ireny. Zay mihitsy ilay hoe Paska ry havana malala. Ary dia nasain'Andriamanitra notsarovana isataona izany, mba atserovana n'izay alehibeny sy fitiavan'Andriamanitra izay, ary tonga fotoana firavoravona manokana ho an'reto Hebreo reto mihitsy zany. Kanefa ry havana malala, tsy fahatserovana ihany zay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, fa sary mialoha maneho sahady ilay fanafahan'Andriamanitra ny taranak'olombelona aty aoriana izany. Zany hoe sady fahatserovana izay natao tamin'ny lasa no sary maneho sahady ny aty aoriana. Zay ny mahalehibe an'io Paska io. Ny antony dia izao, marina tokoa izany, na ity zanak'ondry ty arane dia tsy manana hery na oviana iaro ny zanak'Andriamanitra. Ny rahan'io zanak'ondry io dia tsy manana hery mihitsy iaro ny zanak'Andriamanitra ampandringana, fa sary maneho lay zanak'ondry n'Andriamanitra ho avy. Lay nambarany Jaona mpanao batisa manao hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra. Ry havana malala, sary maneho any Kristy zany zanak'ondry zany. Ary lay raha zay nasaina napetraka teo amin'ny varavarana, tolam-baravarana sy ny tatao-baravarany trano, de sary maneho ny rahany Kristy zay nalatsaka teo a-Kalvari zany. Noho izany, tsy ampiny hoe mino fa tsy ho aringana zay manana ny rahany zanak'ondry tamin'izany fotoana izany, fa nilaina mihintsy ny mankatoa amin'ny antsipriany ny tenin'Andriamanitra. Fa na dia mahavonjy ara-lay raha rehefa tsy natao tamin'ny tatao-baravarana, rehefa tsy natao tamin'ny tolam-baravarana, rehefa tsy nohanina zany ena izany, dia tsy nitondra famonjena na oviana. Zavatra roa no ilaina ry havana: finoana ny voalohany ary fankatoavana ny faharoa. Reo mitambatra, zay no adidiko ary zay no adidinao. Eny ry havana malala, sary maneho any Kristeny. Ary zany neno mba fanirian'Andriamanitra ny anehoany ny taranaky Abrahama mihitsy an'izany Andriamanitra mamonjy izany. Ny nampalahelo anefa ry kristianina dia zao: tsy naomby Adama, tsy naomby Noa, ary ny taranaky Abrahama ihany koa rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray lehibe zay mba nantenain'Andriamanitra hanehoany izy ireo ny safidy tsarany,
ka nalahatra teo anoloany Barabasy sy Jesosy Kristy de nipetraka tamin'ny tsirairay ny fanontaniana, iza no safidinao, Barabasy sa Jesoa Kristy? Samy niezakezaka daholo nanolotra ny safidiny ho any Barabasy. Ilay taranaky Abrahama no indro tsy mifidy any Kristy. Ary vatran'izy ireo mihitsy ny nanambaraka nanao hoe tsy manana mpanjaka anio zahay fa Kaizara ny mpanjaka anay, mantsy any Kristy. Ary satria nandany Kristy teo masony vavolombelona de mba nolavin'Andriamanitra ihany koa tsy ho firenena voatokana. Noho izany ry havana malala, dia tsy naomby Adama, tsy naomby Noa, tsy naomby taranaky Abrahama. Anankiray no mahomby ry havana malala, de tsy hafa izany fa ilay Kristy, ilay Jesosy, ilay lehilahy manokana, io ihany, io no mahomby. Ary io lay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:5 ary eo amin'ny 9 sy ny 7, tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra, koa esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho atsika. Ary havana malala, ampifandraisin'ny Baiboly ny testameta voalohany sy ny testameta faharoa. Ilay Paska ao amin'ny bokin'ny Exodosy na ny fahafahana sy ilay Paska ato amin'ny Korintianina 1. Ry havana malala, nasaina nankalaza ny Paska andro sy volana ny Hebreo mba ho fahatserovana ny nanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny fanadevozan'ny Egyptianina. Saingy sary maneho ihany an'ilay Kristy ho avy aty aoriana izany. Koa rehefa tonga Kristy, mijanona lay sary zay maneho aty amin'ny bokin'ny Exodosy, satria efa tonga lay Kristy, lay tena izy, lay Paska ho atsika. Ny mahasamihafa an'ireo de ity: ilay fankalazana ny Paska tamin'ny Hebreo dia fankalazana ny nanafana azy ireo tamin'ny fanadevozana tany Egypta, fa ilay Kristy kosa, ilay Paska ho atsika, dia fotoana anankiray lehibe zay ahatserovana ny nanafahany Kristy amin'ny masirasira ela, amin'ny mampahotana rehetra ny zanak'Andriamanitra. Noho izany ry havana malala, dia tsy mankalaza intsony an'ilay andro sy volana tamin'ny andron'ny Exodosy isika, zay sary maneho ihany, zay fahatserovana ihany ny fanafahana tany Egypta, fa kosa asaina mahatsiaro ny Kristy kosa isika ankehitriny, ilay Paska ho atsika. Tsy asaina makany Egypta intsony isika, fa asaina kosa makeo Kalvari. Ary izany ne lay voalaza ao amin'ny bokin'ny Korintianina 1:10 ary eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 15:20. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo, zay natolotra anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin'iny alina iny, zay namadia anazy de nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra de novakiny ka hoy izy: tia ny tenako anareo, zao no ataovy ho fahatserovanay. Zany hoe nosoloany Kristy
anyty fotoam-pivavahana lazay neto hoe fandraisana ity fandraisana ny fanasan'ny tompo izany fanompoam-pivavahana fanao isa-taona ho fankalazana ny nanafana ny hebreo tany Egipta izany. Ka eto ary isaky ny fandraisana isaky ny kominio de nasaina isika mba hatsiaro tsy ny eksodosy intsony fa nasaina hatsiaro any Kristy kosa. Zany le ambareto manao hoe amin'ny Korintianina 1:12 ary ny 9:24 ary rehefa nisaotra izy de novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo zao no ataovy ho fahatserovanay. De arak'izany koa ny kapoka rehefa ninana de hoy izy ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin-drako zao no ataovy ho fahatserovanay. Na ovina na ovina no misotro ianareo. Zany hoe ohatran'izao zany lay fandehan'lay tantara tamin'ny andron'ny eksodosy dia nafana izy ireo tamin'ny andro anankiray tamin'ny volana anankiray ary de nasaina natsiaro an'izany isa-taona. Rehefa tonga teo am' Jesosy Kristy kosa dia nosoloany Kristy kominio na fanasan'ny tompo zany. Amin'ny 9:20 fa na ovina ianareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoka de manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ity fandraisana ny fanasan'ny tompo ty kosa de averimberina mandra-piaviny farany zao tontolo zao. Mandra-piaviny Kristy no asaina averimberina izany. Ary havana malala mifandray tsara ilay pasiky ny eksodosy sy ilay pasiky ny korintianina na ho atsika kristianina am'izao fotoana izao. Nasaina natao teo am'varavarana ny rany zanak'ondry ary de asaina manao an'izany koa ny kristianina kehitriny. Nasaina nihinana mihitsy ny nofon'ilay zanak'ondry ny hebreo tam'izany ary dia asaina ihany koa ny kristianina hihinana ny mofo zay sary maneho ny tenany Kristy. Tsy ampiny hoe eo atrano Kristy, ao atrano izy, fa ilaina mihitsy ny mampiditra azy any anatin'ny fiainana. Ary zay no hevitra ilay hoe hoanina mihintsy ilay mofo mba hoany amin'ny faritry ny tena ray manontolo, mba ho lasa raha mikorina, lasa raiky tapisaka. Ary am'izay fotoana izay de tsy ao atrano fotsiny Kristy fa tena raha mikorina mihitsy. Ary am'izay fotoana izay ny maha kristianina de tsy ao atrano ihany fa ny maha kristianina de raha mikorina mihitsy any anatiny. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Ary amafisina ny zany ao amin'ny bokin'ny Galatianina 3 ary ny 7:20. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy de nitafy an'ny Kristy. Galatianina 3:20. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao am' Kristy Jesosy. Noho izany mijanona treo la elanelana rehetra, majiosy, magriky sy ny sisa ray ianareo. 9:20
fa raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana. Noho izany tsy naomby Adama de niantso Noa Andriamanitra, tsy naomby Noa niantso ny Abrahama Andriamanitra, tsy naomby ny taranaky Abrahama ranofo, fa nanda an Jesosy teo anatrehan'ny vavolombelony, ary indro ankehitriny kosa Kristy ilay mahomby. Ka izay mandray any Kristy de foana ny elanelana rehetra, ary am'izay fotoana izay de manomboka eo lay hoe taranaky Abrahama ara-panahy, taranaky Abrahama ara-panahy. Dikan'izany azavain'ny tenin'Andriamanitra tsara amin'ny andininy 17 fa amin'ny alalan'ny batisa no sidirana ao anatin'io taranaky Abrahama ara-panahy io. Ary na Kristy azane de natao batisa rehefa tokony teo amin'ny 70 taonany, zany hoe rehefa masaka tsara ny sainy, matotra tsara ny fanapaha-keviny, de natao batisa izy. Am'izay fotoana izay isika kristianina de tokony anaradiany Kristy, mpanaradiany Kristy, ary de atao batisa ihany koa isika rehefa matotra tsara ny sainy, masaka tsara ny hevitra, de tafiditra ho isan'ny taranaky Abrahama ara-panahy isika. Batisa zany ny dingana voalohany de lasa tafiditra ao amin'ilay taranaky Abrahama ara-panahy isika. Vita zay miditra am'izay amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, miditra am'izay amin'ilay lazaintsika hoe fiombonana amin'ny Kristy, na le fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fandray tsara zany reo, rehefa tafiditra tsara de aveo am'izay miroso amin'ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ry havana malala, am'izay fotoana izay raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama, mpandova araky ny teny fikasana. Koa ny faniriko de izao, mba ho tanteraka amintsika ne ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ary eo amin'ny andininy 140, ary zay nandray tsara ny teniny de natao batisa. Andininy 170 dia nideran'Andriamanitra sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra, ary nolombonjeny de nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Rehefa vita batisa, tafiditra olombonjena, taranaky Abrahama ara-panahy, ary am'izay fotoana izay ny andininy 240 izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Engane mba iroso am'izany isika, ary izay lay hoe fiainana kristianina zay tadiavina am'izao vanim-potoana izao. Tsara ny mino fa ilaina ihany koa ny mankatoa. Zavatra anankiroa lehibe reo, ary reo no maha-kristianina tsika. Farany ry havana malala, eto mpamaranana moa efa mino ny Kristy va ianao, ary moa mankatoa azy va ianao. Fa raha sendrasendra ka latsaka am'izany fankatoavana izany, angamba mety misy amintsika zay mety efa lavo tam'izany fankatoavana izany am'izao fotoana izao. Aza mamoy fo fa izay indrindra no ananantsika ny Kristy, lay Paska ho atsika. Izy ny mamela heloka. Raha sendra potraka isika, mamela ny helotsika izy, manarina atsika izy, mampahery atsika izy,
ary manatanteraka ny teny fikasany ho amintsika izy de ho mpandova ny teny fikasanany isika menakavy. Amen. Misaotranao zay Andriamanitro fa afaka nianatra ny teninao nampifandray ny pasika ny eksodosy amin'ny pasika kristianina ankehitriny. Raha io nasehonao anay androany fa tsy ny andro amam-bolana intsony no lehibe fa kosa ny fandraisana ny Kristy, lay maty ny solo ny fahotanay, lay nandraraka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, ilay pasika ho an'ny kristianina, ary tsy mba natao atsiaro ilay andro amam-bolana intsony izahay, fa natao atsiaro ny Kalvari lay nahafatesan'i Jesosy Kristy. Koa amin'ny alalan'ny fandraisana na amin'ny alalan'ny kominio zay tanterahanay kristianina no ahatserovana izany. Jesosy, matsiaro anao zahay, tianao zahay, ary teaneo ny fitiavanao eo ny fiainanay. Rehefa tsy nahomby tokoa i Adamo, tsy nahomby Noa, ary tsy nahomby ny taranaky Abrahama ranofo, de nifidy ny taranaky Abrahama ara-panahy ianao, mba hanehoanao ny fitiavanao, fa Andriamanitra mamela heloka sy mahita vahaolana mandraka hariva ianao. Koa indro ny firenenay ankehitriny mandalo zavatsarotra, eny zao tontolo zao mihitsy vokatry ny arety mandringana. Mino zay Tompo fa mahita vahaolana ho an'ny firenenay ianao. Raisinay ao an-tranonay ianao Jesosy io, tsy ho kristianina ao an-trano ihany enefa, fa raisinay eo amin'ny fiainanay mihitsy ianao, mba ho ramikoriana eo amin'ny fiainanay ny maha-kristianina. Ary zany indrindra no antony fandraisana, mba ho ramikoriana ny maha-kristianina. Koa amin'izay fotoana izay dia mahita vahaolana ao anay ianao, ary amin'izay fotoana izay te ho tanteraka aminay ny teny fikasana, fa andova lay fiainana mandrakizay zahay. Misaotra Andriamanitro, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no angatahnay zany vavaka izany. Amen.